Faly miarahaba isika rehetra zay mpanaraka tsy tabaka ny Nouveaute gasy ny tenako. Androany isika dia ndondray resadresaka ny mahakasika ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao a. Tsy inona moa izany fa vaovao mahakasika ny zotra-pifidianana izay ho atao afaka andro vitsivitsy. Samy manao fanambarana mahakasika an'izany moa ireo olom-pirenena androany ka andeha ho fakafakaintsika amin'izany ireo fanambarana izay nataon'ny olona rehetra ireo. Fa milohan'izay dia aza diny manao commentaire an'ity vidéo antsika ity, ary aza diny ihany koa like ny vidéo antsika, ary aza diny toraka izany miabonner amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tabaka ny vidéo izay rehefa misy tao Nouveaute gasy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao araky nefa natsipotany ampiandohana moa dia androany isika iresadresaka mahakasiky ny fanambarana izay nataon'ireo olom-pirenena amin'izao raha mianjady amin'ny tany sy ny firenena izao a amin'ny korontana milohan'ny fifidianana izao. Mahakasiky izay fanambarana izay hatrany moa dia ndao ho zarentsika roa lehibe ny fizarana ity fanambarana ity. Ny tapany voalohany dia mahakasiky ny fanambarana ireo izay miaradia amin'ny candidat numéro 3, izany hoe ireo izay manaiky ny sy ny fifidianana. Ary ny tapany faharoa dia ireo izay miaraka amin'ny collectif des candidats, izany hoe ireo izay tsy manaiky ny sy ny fifidianana raha tsy milamina izay zavatra rehetra tokony halamina mialohan'ny fifidianana io. Mialohan'ny idirantsika amin'izay dia tsara marina etona fa efa tonga eto Madagasikara ireo izay solitenan'ny SADC mba hanaramaso ny fizotra ny fifidianana sy mba hahatonga ny fifidianana madio sy mangarahara amin'izao fotoana izao a. Ankatoko izao eninandro tsy hatongavana izany fifidianana izany. Raha ny tokony ho izy dia amin'ny 16 novambra izao ny fifidianana no hatao a, fa androany dia nisy dinidinika tamin'ny latabatra boribory teny amin'ny anteny meram-pirenena teny Tsimbazaza izay niarahany ireo vondrony candidat sy ireo loholona maromaro. Ka nandritra izany dinidinika izany dia samy niezaka naneho heviny na ny andaniny na ny ankilany. Atomboka atsika amin'ny fanehoan-kevitry ny ireo izay miaradia amin'ny candidat numéro 3 ny fanehoan-kevitra izay ho resantsika amin'ity vidéo ity. Mahakasika an'izay fanehoan-kevitra izay hatrany moa dia nanao fanehoan-kevitra i Nicolas Rabemananjara izay filoha lefitry ny teny meron-dolona tamin'ity androandroany ity. Nilaza moa ny tenany tamin'izany fa tsy andian'olombitsy atosiky ny fitiavan-tena sy fitiavam-pahefana no handeha hanakana ny vahoaka tsy haneho ny safidiny. Efa hita sy mazava fa fifidianana ihany no vaholana ekeny rehetra ho lalana tokana hampandrosoana ny firenena. Etsy andanin'izay dia nanao fanambarana ihany koa ny solitenany eveka eto Madagasikara. Nilaza izy ireo tamin'izany fa tsy anjaran'ny eglizy no mampihemitra na mampandroso ny datim-pifidianana. Avelao haneho ny heviny sy hanamarika ny hoaviny ankahalalahana sy araky ny lalana velona amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka. Misy lesoka fa tsy handry fahalavoriana voahiroso amin'izany fifidianana izany, ary tsy anjaran'ny fiangonana ny mampihemitra na mampandroso ny fifidianana. Nanambara mo izy ireo fa tokony mijory isika mianakavy fa samy tompony Madagasikara. Manoloana zay fanehoan-kevitra izay nataon'ireo vondrony eveka ny Madagasikara izay dia maro mo ireo izay naneho ny heviny ny tsikera izay fanehoan-kevitry ny eveka izay, satria maro ireo olom-pirenena izay nahatsikaritra fa toa mitanila ny fandraisan'ny eveka ny fanapahan-keviny, satria raha araky ny hita hatramin'izay mo matetika ny eveka dia tsy mitanila aty sy aroa fa mijanona ho neutre hatrany. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ohatrany nahatsikaritra fa misy mitanila kely ny fanehoan-kevitry ny eveka, satria ohatrany hoe mitanila any amin'ny candidat numéro 3 zany raha ny fahitan'ireo olombitsy ny fanehoan-kevitrin'izay eveka zay. Asa aloha izay fahitavan'ireo azy fa izay ny fahitavan'olombitsy an'izay fanehoan-kevitra izay. Raha izay raha ny mahakasika ny santionany tamin'ny fanehoan-kevitra ny ireo izay pombany candidat numéro 3, ndao indray raha ho resantsika ny santionany fanehoan-kevitry amin'ireo pombany collectif des candidats. Collectif des candidats moa ny resaka eto. Araky ny fantatsika moa dia efa fotoana lavalava izay no nitokona ireo collectif des candidats izay nanao fangatahana sy dia be ampilaminana mba hialana amin'ny tsirariny sy ny tsihitsiny mba hirisona fifidianana madio sy mangarahara. Nanao antsoavo sy nanao fangatahana etseroa moa ireto collectif des candidats ireto kinanjo nefa mandraky tiny androany mbola tsisy valiny izay fangatahana nataon'izy ireo izay. Hosetriny fangatahana zay hatrany moa mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara dia nanao fivorimbe izay latabatra boribory tany amin'ny terimberam-pirenena tany Tsimbazaza moa ireo vondrotry candidat androany izay niaraka amin'ny olona maromaro sy ireo ray aman-dreny ara-drazana. Samy niezaka nanao ny fanehoan-keviny moa ny tsirairay nandritra izany fivorina izany. Nanao fanambarana moa ny avy ao amin'ny antoko MMM izay miaraka amin'ny hajo Andianarivelo isan'ny candidat ho filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity hatrany. Nilaza moa izy ireo tamin'izany fa izahay MMM dia farak izay sarotiny amin'ny demokrasia fanajana ara-bakteny ny lalàna no dinganiny voalohany, satria ny barofo sy ny fandikandalana dia mitondra olana foana ary mandona ny fiainana isam-pianakaviana ny vokany. Tamin'ity fifidianana ity ny tsy azo hivalozana dia lasa azo hivalozana tampoka indray. Ireo barofo sy fandikandalana ireny dia fantatra tsara fa entina hanaovana ampihimamba ny fifidianana fa tsy fifidianana no misy eto. Tonga ny fotoana hametrahana indray mandeha ny fetra hisian'ny fifidianana madio anatin'ny fahamarinana tanteraka eto Madagasikara. Mitsinjo ny tanjanaka isika ny hoavin'ny taranaka satria ny antsika teo efa vita ihany hoy hatrany i candidat Hajo Andianarivelo. Etsy andanin'izay dia nanao fanambarana ihany koa ny avy ao amin'ny antoko HVM izay tarihiny Andriamatoa Hera Jonary Mampianina izay isan'ny candidat efa teo amin'ny fitondrana ihany koa. Fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany manoloana ny toedraram-pirenena misy amin'izao dia ny hoe miray hevitra amin'ny
fanambarana rehetra mikasika ny fampiatoana ny fifidianana izay kasaina hatao amin'ny 16 novambra ny HVM mba hisy ny fitonina. Ankasitrahan'izy ireo koa ny antso rehetra mikasika ny hirosona amin'ny dinika andatabatra boribory. Manentana ny tafika mba hametraka ny tenany ho hery miaro ny vahoaka fa tsy ho hery famoretana sy fandrahonana ny vahoaka. Vonona ny antoka HVM amin'ny fanatanterahana ny fifidianana malalaka sy azo itokisana ary mangarahara izay tsy mbola hita ao anatin'ny fifidianana kasaina atao amin'ny 16 novambra ho avy izao. Manoloana izay fanehoan-kevitra zay hatrany moa dia nanao fanehoan-kevitra koa ny avy any amin'ny toko tim izany hoe tiako Madagasikara izay miaraka amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana nilaza izy ireo tao amin'ny page-ny Facebook-ny fa tsy maintsy mandresy isika ary kely sisa dia handresy ny tolona izay atao miaraka amin'ny collectif des candidats ho izy ireo hatrany. Vokatry ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo vondrona candidat tao anatin'ny fotoana maro ary koa hovaliny fivorina izay natao androany tany amin'ny teny miaram-pirenena tany Tsimbazaza dia nodiventy ny rano nantsakaina ka nihemotra ny fifidianana izay tokony ho atao amin'ny 16 novambra izay mbola tsy fantatra mazava aloha ny daty hanaovana izany fifidianana zany hatreto. Manoloana izay fiamorana daty fifidianana izay dia andrasan'ny be sy ny maro araka izany ny siny filaminana sy ny fifidianana madio ary mangarahara mba tsy siny korontana amin'ny fivoahan'ny valim-pifidianana izay ho atao manaraka eo. Ka ny fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao nihemotra ny daty fifidianana raha toa ka tsy raiky tsara io fifidianana izay hikasaina atao io ahoana sy ahoana ary no mety ho faty antoka ireo candidat izay efa nanao fampilezan-kevitra ary efa hita tazana fa nandany vola mankarena nandritran'izany fampilezan-kevitra izany. Mety ho hisy ve ny dédommagement raha ohatra ka misy ny tsy fahareketana izany fifidianana izany tampoka. Avelakeo ny fanontaniana izay arahantsika rehetra mamaly. Ajanoko atreo aloha ny mahakasika n'ity vidéontsika amindray mitoraka ity manasa anareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba hafahana mandravana anireny hevitry rehetra rena hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasa anareo ihany koa ilaikeny vidéontsika ary manasa anareo hatanandroa hatrany hi-abonné amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sisy tomboata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa. Fankilanoza azo kuengina kai kwa fala vitano hangu manga kara hampiva misanoza falfal hadinga blend up ala vil konzale akilano masambataza miara kamino zambuni morale Fankilanoza azo kuengina kai kwa fala vitano hangu manga kara hampiva misanoza falfal hadinga blend up ala vil konzale akilano masambataza miara kamino zambuni morale zenitaku yenyi sanandu masambataza Akilano my baby paradisana Sochanoza Namaru adalanga na toktamino Fitiavano zati miova achamnizo Tambi isanandara ienga kwa mino Azami sek ni ratia la kono Manyiri vadiazu zaho Viera za fama na ngamno Sochanoza Namaru adalanga na toktamino Fitiavano zati miova achamnizo Tambi isanandara ienga kwa mino Azami sek ni ratia la kono Manyiri vadiazu zaho Viera za fama na ngano Akilano Zenyitaku yenyi sanandu masambataza Akilano my baby paradisana
Ankilanao zegny tiako iagnisan'andro masambatra zaho. Ankilano